Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tokony apetraka ny fanjakana ho laharam-pahamehana ny fitrandrana volamena eto amintsika ahafahana mamaly toerana ny tokarena sy ny sandam-bola malagasy i Madagasikara izay manana volamena betsaka ka tsy tokony ho sahirana tahaka izao. Velaran-tany 2 hektara no navolen'ny antoko malagasy miara-miainga zanakazo miisa 2 arivo atao amin'ny commune Ankazy Mirotra faritra Vakinankaratra ny Sabotsy teo. Tanjona fandraisana anjara biriky ny antoko amin'ny fikajiana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Voasazy tsy afaka andray anjara amin'ny fifanana iraisam-pirenena i Madagasikara ao anatin'ny taona iray vokatry ny tsisy fandoavan'ny fanjakana malagasy ny sandany fatrano ireo mpilalao malagasy nandritry ny fiadiana ho tompodaka eran-tany tany Barcelona ny taona 2024. Marisaka iraisam-pirenena base militaire ukrainiana indray no nitarofan'ny Russie bomba ho Mali araka ny fanambarana izay navoaka ny tompony andraikitry ny filaminana ao Ukraine. Misilina misy 7 no nirefitra tamin'izany ary olona mahery ny 17 no namony endy raha nitatitra vodina. Finaritra tompoko lasy tompoko afotona vaovao ato amin'ny Kolo TV kaminasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia tokony apetraky ny fanjakana ho laharam-pahamehana ny fitrandrana volamena eto amintsika ahafahana mamary toerana ny toekarena sy ny sandam-bola malagasy i Madagasikara izay manana volamena betsaka ka tsy tokony ho sahirirana tahaka izao. Nahatratra 3.5 taona ny volamena avy eto Madagasikara. Naondrana tany ivelany ny taona 2024 araka ny tatitra navokany ANOR na ny Agence nationale de l'or. Ny ena ho 2.3 taona izany ny taona 2024. Antony 2 no voalaza fa nahatonga izany. Voalohany amin'izany ny vidiny ivarotana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena vokatry ny fivoarany io tsena eo. Faharoa, ny fametrahan'ny politika vaovao ahafahana mitantana sy manara-maso ary mampitombo ny tahirim-bolamena eto Madagasikara. Nanomboka ny taona 2024 no makaty nazaka tanteraka ny fanondrana nantsokisoko ny harem-pirenena indrindra fa ny volamena izay. Tsy laza fa tsy ny raharaha 370 kilao, teo ihany koa ny raharaha 770 kilao tratra tany Komoro. Santionany ihany amin'ireo volamena mivoaka ntsokisoko eto Madagasikara ireo voalaza ireo. Miakatra tanteraka ny vidin'ny volamena eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ankehitriny indrindra fa eo amin'ny hatrehany ady eo amin'ny Russie sy Ukraine amin'izao fotoana izao. Fa mahatonga an'izy io tokony ho priorité amin'izay izy dia zavatra anankiroa. Ny voalohany ny système monétaire international mihitsy no efa manomboka misy problema dia hitantsika any amin'ny guerre ny Ukraine ireny zao lasa miakatra be mihitsy ny vidin'ny volamena satria betsaka ireo firenena ny volamena ny ataony réserve de change na ataony koa réserve de valeur. Dia rehefa miakatra zany ny vidin'ny volamena io dia zay firenena manana volamena zany sady afaka manao manana réserve-na volamena maro izy stabiliser-ny sandam-bolany no afaka mivarotra ny volamena io amin'ny firenena hafa azahoany devise dia ampidirany ohatrany hoe ahafahany manafatra entana maromaro avy any ivelany zany manatsara ny ekonomiany. Tokony apetraka ny politika amin'ny fitrandrahana volamena eto amintsika iteraka tombotsoa ny vahoaka malagasy iray manontolo raha ny nambarany tsipahetso eka ireny nanaovana fanadihadiana ity hatrany. Eto Madagasikara nefa tsika tena manana volamena be dia be. Dikan'izay zany tsika zany amin'ny volamena mitovitovy amin'ny Arabia Saoudite amin'ny pétrole. Raha itsika tsara no mitrandraka ny volamena io sy itsika tsara no mizara an'le arena be miditra amin'le volamena dia tena azo atenaina mihitsy ny hoe ny fokotany rehetrarehetra eto Madagasikara afaka mandroso.
satria tena vola be mitady izy ka eo zany a tena hoe anisan'ny tokony masony ny malagasy rehetrarehetra de tena hoe mijery hoe ahoana marina ny afahantsika mitrandraka miaro a de mivarotra ireo volamena ireo mba ho tombontsoa Madagasikara rehetrarehetra. Mitazana ny larana voalohany mpandray ny volamena avy eto Madagasikara i Dubai izay ahitana 4.7 isanjato, faharoa i Chine 2.7 isanjato, ary fahatelo i Hong Kong 8.7 isanjato. Ilaina ihany koa ny fanazavana ny fanenjehana trany i fotony ireo mpanorana volamena antsokosoko ireo. Raha nangingina ny mahakasika ny tetikasa teleferika tazo ato miverina mipotra indray zany nanomboka omaly tetikasa izay mbola miteraka adevitra indrindra eny anivon'ny fiarahamonina. Henri Floriantra. Mizarazara ny hevitry ny mponina eto Antananarivo renivohitra sy ny any amin'ny faritra manoloana ny firosoana amin'ny tetikasa teleferika izay isan'ny tetikasa ny filoha Andrajoel. Raha ny hita nangingina ny fivoizana ity tetikasa ity tao izay taoriny reny fanehoan-kevitra maro lafy natao ny fikambanana sy olom-bofidy ary ny olom-pirenena. Saika tsy naharesy lahatra ny maro ity tetikasa ity noho ny fahasahiranany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fa eo ihany koa ny mahakasika ny saram-pitaterana indrindra fa ny vola toko tsy foroana izay volanina ao nefa ahafahana manao fototrafitra maro manerina ny faritra 30 eto Madagasikara. Hatramin'ny androany mbola miteraka adihevitra maro ity tetikasa teleferika ity araka ny hita eny anivon'ny tambazotra Antsirasera. Araka ny fanontaniana napetraky ny agence capsule tamin'ny volana febroary lasa teo amin'ny olom-pirenena 20 taona no mihoatra miisa 700 teto Antananarivo renivohitra. Araka ny hevitrao ilaina ve ny teleferika eto Madagasikara? Ny ankamaroany izany hoe ny 2.7 isanjato ny olona nanaovana fanadihadiana no namaly fa tsy laharam-pahmeana izany ary tokony ho ampiasaina amin'ny zavatra hafa ny vola natokana hanatanterahana io tetikasa io. Manaraka ny 2.7 isanjato ny laza eny ialana amin'ny fitohana ny fifamoivoizana sy irosoana amin'ny famparisoana. Ny 2.7 isanjato ny olona nanontaniana no nilaza fa tsia tetikasa hafa no tokony ho atao. Farany ny 2 isanjato ny laza eny ilaina amin'izay mitovy amin'ny anivelany isika eto Madagasikara. Araka izany tsy naharesy lahatra ny ankamaroan'ny olona ity tetikasa teleferika ity. Saivana fa efa maro ny fihetsiketsehana niseho nanohitra ity tetikasa ity. Hatramin'ny androany tsy mbola ahitana mangirana ny mahakasika ity tetikasa teleferika ity. Ho vita ihany ve sa hijana ho fampanantenana fotsiny ihany? Io no fanontaniana napetraky ny mpanara Vaovao sy ny olom-pirenena. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia mangataka ny ampitomboana ny vola izay omenan'ny fanjakana amin'ireo sekolim-panjakana amin'ny alalan'ny caisse école ny faharimbonana ezaka ho an'ny fampampandrosoana ny fampianarana ifotony. Sahirana ny ray aman-dreny ka tsy afaka manefa intsony ny latsakemboka hoy izy ireo. Io no nasaina. Tsy mandoa saram-pianarana ireo ray aman-dreny mampiana-janaka ny sekolim-panjakana fa misy kosa ny latsakemboka aloha izay miovaova isaky ny sekoly. Ho an'ny eto amin'ny EPP andrefatsena Adiambola eto amin'ny commune Sabotsynamehana 3 alina ariary ny latsakemboka isaky ny ray aman-dreny izay tantan'ny fefi na ny farimbonezaka ho fampandrosoana ny fampianarana ifotony izay nisolo ny FRAM. Le ray aman-dreny moa le misy vola aloha 3 alina eo isaky ny ray aman-dreny anakaramana ny gardien sy ny fanadiovana eto amin'ny fianarana dia le amin'le rotra misy simba ny dabilio sy ny anana dia le amin'le latsakemboka alohan'ny ray aman-dreny mpianatra no anaovana an'izay. Fanjakana zany ny andraikitry ny fanjakana zany dia le mifanomezana an'le fanampiana momba an'ity sekoly ihany no le alohan'ny fanjakana eto. Zay ihany ny zavatra misy miditra amin'ny fanjakana ke sekoly. Io zany atao fampandehanan-draharaha momba ny mpampianatra sy ny fitaovana ilain'ny mpampianatra. Fitaovana entin'ny ampiasana lakre sy ny karazany. Zay eo amin'ny 7 ariary mahery kely eo zany ny fanampiana avy amin'ity sekoly. Araka izany ny ampahany vitsy amin'ny ray aman-dreny ihany no maefa io vola io noho ny fahasarotan'ny fiainana andavanandro.
Sahirana vokatra izany ireo mpikambana eo anivon'ny fify amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny sekoly noho ny tsy fampiny ny hoentimanana. Ny caisse école vola tokany fanjakana anampina ny sekoly tsy miankina izay kely oharina amin'ny filana ary tsy ara-potoana ihany koa raha ny fanazavana. Mba mangataka tompoko mba ampitomboina le caisse école satria ny antony dia mba tiana zany mba hanamaivana an'ilay fahasairana an'ilay ray aman-dreny eo amin'ny fandoavana an'ilay latsakemboka satria ilay ray aman-dreny amin'izao fotoana izao dia sahirana mihitsy matoa ny ray aman-dreny zany mampiditra an'ilay zanany aty any EPP dia mba ialany an'ilay fandoavana an'ilay saram-pianarana fa iangaviana zany mba hitombo ilay fanomezan'ny fanjakana ny fanampiana ny école EPP sady atao ara-potoana ilay izy satria raha anatin'ny hoe mois de décembre ilay izy vao tonga sahirana ilay ray aman-dreny satria ny oktobra ny mpianatra miditra dia tokony mba tonga alohan'ny fidiran'ny mpianatra zany ilay fanomezana an'ilay caisse école. Vokatra io tsy fampiny hoentimanana io mitady mpiara-miasa ahafahana manatsara ny fianarana ireo fify isan'ny namaly ny antso tamin'izany ny fikambanana Gasikara izay nanavao ny EPP andrefa-tsena sapotsy namehana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia namafisina ny fepetra hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalema nao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo. Zary ny fametrahana mpitandro ny filaminana amin'ny digy izay mihazo any Ambohitrimanjaka manoloana ny alatra moto sy ny maro. Taorian'ireo tranga tsy fandriam-pahalemana fivelesana Boron andreo mitondra moto amin'ny rodiky miazana Ambohitrimanjaka sy ny makany Ambobao iny nametraka pakady ireo tompony andraikitry ny filaminana amin'ny distrika ny Ambohidratrimo. Isany amin'izany ny fametrahana mpitandro ny filaminana amin'ireny lalana malaza ratsy ireny. Eo ihany koa ny fanara-maso eny anivon'ny toeram-pisotroana. Misy ihany koa zany andian'olona izay mivarobarotra ireny zava-mahadomelina ireny. Indray izy mandeha miditra miaraka misorganize eny anaty bara eny. Misy ihany koa ny fisavana ireny bara ireny. Dia amin'izao zany manomboka amin'ny 7 alina dia midiny bara atao anatin'ny distrikta Ambohidratrimo alohany. Manomboka amin'ny 7 alina ny olona mandehandeha atao anatin'ny distrikta Ambohidratrimo dia azony gendarmerie pirenena atao ny misava ny karapanondrana. Raha ohatra zany ka olona tsy manana karapanondra izy amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy anaovan'ny gendarmerie pirenena fanadihadiana sao dia mba olona ratsina tafiditra any anatin'ireny bande organisée ireny. Efa nisy ny tratra tamin'ireo olon-dratsy mitoraka fiara sy mangalatra motora ny fanazavana saingy mbola misy ireo karohina ankehitriny antony tokony hamailo ny rehetra sy antso haingana ny mpitandro filaminana raha misy ny tranga mampiaya. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia velaran-tany 2 hektara no novolen'ny antoko malagasy miaramiainga zanakazo miisa 2 arivo atao amin'ny commune Ankazimirihotra faritra Vakinankaratra ny sabotsy lasa teo tandrona ny fandraisana anjara biriky ny antoko amin'ny fikajena sy ny fiarovana ny tontolo iainana KoloTV Antsirabe. Totosa teto amin'ny commune Ankazimirihotra distrika Mandoto ny fambolekazo izay nataony antoko malagasy miaramiainga aty amin'ny faritra Vakinankaratra. Etsika fambolekazo isapatra izay efa fanaon'ny antoko isataona mba entina iarovana sy ikajiana ny tontolo iainana. Tsy ampindrotsakorana taty amin'ny faritra andrefany Vakinankaratra ka izany indrindra no antony izao etsika fambolekazo izao. Zanakazo 2 arivo no novolena tamina velaran-tany 2 hektara izay tanin'ny commune aty an-toerana ihany no nambolena azy io. Etsika ataony androamo dia fambolekazo izay atao aty amin'ny régional MMA régional malagasy miaramiainga régional ohatron'ireo solotena avy any amin'ny Foibe dia efa vita ihany koa moa ny tany amin'ny national izay natao teny Ambohijanaka fa ny amin'izao fotoana izao dia manatanteraka ny aty amin'ny régional izay dia eto amin'ny commune Ankazimirihotra. Entitra amin'ny fanaraha-maso ireo zanakazo izay novolena hoy ny ben'ny tanàna ary efa misy ny fepetra izay napetraka mahakasika amin'ny fiarovana ireo tany zanakazon'ny commune. Efa misy garda manapandreketinay ny toerana ny commune izay misy zanakazo sy hazo ary ihany koa moa efa misy hazo ho an'ireo olona mini mandika an'izany fepetra izany izany hoe manapaka hazo mampiditra omby ao anatin'ilay tanikazo sy ny hoe manimbanimba fatany izany hazo izany. Ny fandridran-dalana tamin'izao etsika fambolekazo izao ihany koa ny fankalazana iraisam-pokotany ho an'ny andro vehivavy taty an-toerana ka ny fampitaona teto amin'ny fokotany sofiranana avokoa ireo vehivavy avy amin'ireo fokotany maro samihafa. Tsy nitaza-potsiny izao etsika izao ny antoko malagasy miaramiainga
fa dia nanolotra fanomezana izay voatsirambin'ny tanana ho fanampiana ireo vehivavy eto amin'ity commune ity. Araka izany dia nitondra fisaorana ireo mponina taty an-toerana. Ny fankalazana fety vehivavy tamin'ity andro an'izay aloha dia nizora tsara hatramin'ny voalohany mandra-pahatonga anareo izao ary mbola ho tohizanay rehefa hatreo. Tena faly be mifonay ary tena tsy hitanay intsony izay anaovana ny hafalianay kay dia tena tsy adinonareo izay aty ambanivohitra kely aty ary fantatray tokoa ny MMM ary vonona izay hiaraka aminareo hatramin'ny farany. Ty tena mahafinaritra fa tena tonga anareo ny aty amin'ny farazay bitika indrindra. Tonga eto fotoana ny doka varotra isika aorianan'izay atantsika mahakasika ny taranja tsipika nety be. Eo ihany koa ny vaovao any amin'ny faritra rehefa avy. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement, abonnez-vous en Telma Shop. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika dia miroso amin'ny famadihana ireo fako sy maloto eto Antananarivo ho lasa zezika sy pavé autobloquant ny société municipale d'assainissement. Sarotra ho an'ny tompona ndraikitra ny fandresena lahatra n'ireo tantsaha malagasy ampiasa zezika izay nivokarina avy amin'ny maloton'olombelona. Io ny nasaina. Ankoatra ny fanangonana ireo fako sy maloto eto Antananarivo, miditra ny famadihana ho izany ho pavé autobloquant amin'izao fotoana izao ny SMA na ny société municipale d'assainissement eto Antananarivo. Izy tia dia toerana fanodinana ny maloto le kaka reny amin'ny fomba madio tsy manimba tontolo iainana. Ny processus zany réaction anaérobie no mandeha ao, zany hoe misy bactéria mihinana sy manapotika le kaka reny dia arava daholo zany le amin'ny maloto azy fa miverina akora malefaka kokoa izy azo ampiasaina indray. Dia izay le transformation aérobie zay azahoana gaz méthane izay araisina indray zany ny trandrahanay amin'ny fampiasana ny gaz io eto dia anodonana ny gaz animpona plastique, tavoahangy plastique reny impona avadika autobloquant. Ankoatra ny pavé autobloquant izay ho hitantsy ho heleny anivon'ny tsena, misy ihany koa ny famadihana ireo malotony olombelona ho lasa zezika madio. Ity farany izay manano sarotra ny fandresen-dahatra ny tantsaha ampiasa azy ho ny tompona andraikitra. Ankoatra ny gaz ny faikany izay akora ampidirinao zany dia amainina avadika atao zezika ilaina amin'ny fambolena. Sarotra manamboatra ny toe-tsain'ny olona hoe kaka dia ambolena voatabia indray nefa io zany efa tsy kakatsony tena zezika. Tena mbola tsy mivatra mbola manamboatra ny sain'ny olona zany amin'izay resaka hoe akora madio ny zavatra voaka. Misy 5 ireo ivitoerana tahaka ity eto Manjakaray ity izay natany ny tanàna Antananarivo. Manodina ireo fako sy maloto ho lasa akora azo ampiasaina indray, miteraka asa ho an'olona maro fa ihany koa mikajy ny tontolo iainana. Tontolon'ny fanatanjahantena dia araka ny fampitam-baovao avy ao anivon'ny federasiona iraisam-pirenena ho antaranja tsipika nety be voasazy tsy afaka andray anjara amin'ny fifanana iraisam-pirenena Madagasikara anatin'ny taona ray vokatry ny tsy fandoavan'ny fanjakana malagasy. Ny sandan'ny ofatran'ireo mpilalao malagasy nandritra ny fiadiana ho tompon-daka eran-tany tany Barcelona ny taona 2024. Araka ny fampitam-baovao avy ao anivon'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny taranja tsipika nety be, tsy ho afaka andray anjara eo amin'ny fifanana iraisam-pirenena ho an'ity taranja ity intsony Madagasikara ao anatin'ny iray taona. Noho ny tsy nahavoaloantsika ireo vola tokony ho aloha nandritra ity fifanitsany ny adiana ny tompon-daka eran-tany ny volana novambra taona 2024 tany Barcelona. Taorian'ny efa bolana nanatanterahana ity fifanitsany iraisam-pirenena ity
izay nandraisany Madagasikara anjara tamin'ireo sokajin-tsaona maromaro toy ny tir de précision, ny sokajy triplette dame sy ny senior homme. Tsy mbola voalohany fanjakana malagasy mandraka androany ny hofantranony ireo mpilalao izay nisolotena atsika nandritra ity fifanitsany iraisam-pirenena ity araka ny fampitambavao navoaka ny fédération ny iraisam-pirenena hatrany. Raha ny fantatra ny hofantranony ministry ny fanatanjahantena Hawel Mamodali sy ny directeur général des sports Rosara Koutsafi ihany no voaloha ara-dalàna. Raha tsy aivana efa niaina ny olana tahaka izao ny fédération na malagasy ny taranja tsipikanety be nandritra ny fifanitsanana iraisam-pirenena ny taona 2024. Tsy niantoan'ny fanjakana malagasy ny pitsopisony rehetra arabola ho an'ny délégation na malagasy nandritra izany fotoana izany ka ny filohan'ny fédération tamin'ny taona 2024 no nandray an-tany ny lafiny arabola sy ny pitsopisony rehetra. Tsy ho afaka ny handray anjara amin'ny lalaon'ny nosy izay atao eto Madagasikara ihany koa ny mpilalao malagasy araka ity fampitambavao ity. Hangataka fionana eo amin'ny ministra tompon'andraikitra ny fédération ny azony rapitso ary hotaterina aminao eto anivo ny fampalalambavao ny Kolo TV FM ihany ny mety ho toy ny izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia commune maro avy amin'ny district-ny Manakara no tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana noho ny aratsy ny lalana na isan'ireo nitondra takaitra vokatry ny fandalovan'ireo rivo-doza mifanesy azy ny any amin'ny toerana io na saina. Manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny sehatry ny jony ireny mpianakaviana vadina mpanjono. Manomboka amin'ny fivarotana ireo hazandrano io izany ka hatramin'ny fitantanana ny vola ao an-tokantrano. Ny asarotra ity seha-piarina ity ho an'ny district-ny Manakara manokana noho ny fiainana ireo hazandrano. Manampy io ny fandalovan'ny rivo-doza teto amintsika ary Manakara isan'ny nitondra takaitra tamin'izany. Antony nahatonga ny tambazotra miarisy ny USAID nijery manokana ireo vehivavy mpanjono tao amin'ny Fokotany, Ampasimandoro sy Anosy. Fitaovana ireo zavatra nomena ireo zany dia fitaovana izay ahafahan'ny vehivavy miasa entina manatsara ny fari-piainan'izy ireo satria raha ny fahitantsika anazy dia ny lehilahy manjony ihany ny asany fa ny vehivavy no tompona andraikitra ho an'ireo trondro hazandrano izay azo rehefa miala avy eo anaty lakana mandra-bivadika ilay izy vola. Ny tanjona amin'izay zany dia ahafahan'ny vehivavy mampidi-bola manatsara kokoa ny fidiram-bolany ao anatin'ny tokantranony entina mampivoatra ny fari-piainana ao aminy sy ny fiarahamonina manodidina azy. Ankoatra izay, toerana maro amin'ny district-ny Manakara no tsy mbola nisitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza na teo aza ny fitarainana sy ny antso nataon'ny vahoaka raha tsy ilaza afa-tsy natao amin'ny commune na Lokomby. Fikambanana tsy miankina no nandeha ora maro tamin'ny fiara nitondra fanampiana ka olona maheriny 500 no nisitraka izany. Rehefa manao ny fanampiana tokony tsy misy fanavana na inona na ala bodokoditra na ala fivavahana na inona na inona. Noho izany rehefa manampy isika dia manampy ho an'ny rehetra na dia chrétien na dia musulman na dia africain na européen fotsiny hoe ireo olona sahirana. Raha ny fampitambavao voaray avy any an-toerana foto-drafitrasa maro ravan'ny rivo-doza farany teo no tsy mbola misy fanamboarana hatramin'izao ka anairana ny tompon'andraikitra isan-tokony. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray dia tsy natokana ho an'ny vehivavy ihany ny randrana tamin'ny andro taloha na lahy na vavy samy manao izany avokoa fa ny fahatongavan'ireo mpanjanatany no nanombohan'ireo lehilahy nanapaka volo. Kolo TV Toliara. Efa kolotsaina malagasy raha ny resaka randram-bolo tsy natokana ho an'ny vehivavy ihany ny randrana tamin'ny andron'ny Ntaolo fa na ny lahy na ny vavy dia samy mirandrana avokoa. Ny fahatongavan'ireo mpanjanatany no nanombohan'ireo lehilahy nanapaka volo. Le gasy rehetra ndragny nalama volo, ndragny mongo volo, ny randrana avokoa. Ny taly aby reo fa tsy misy hoe faritsy aroy tsy nitaly, faritsy atoy nitaly. Atoa azy ataontsika hoe ao imerina, ao ny tena maro olo ataontsika hoe malama volo. Zareo ao no natetiky nisy ohabolana hoe aza mba manao volo manoa randrana ohatra satria nitaly sarin'ny mpanjaka reo nitaly aby eran'ny Madagasikara. Nitaly io ndra lailahy nitaly taloha. Eran'ny Madagasikara io nitaly io fa tsy tamintsika toy avao
fiavian'ny colonisation ny nanapatapahan'ny olony volo. Animerina aza radama ny nampanampaka volo voalohany. Hany azaka ny merina zany no tapabolo voalohany avy atoy amin'ny hamaramila lozy fa lafa ny miaramila anglais regny amizay zany satria varina manao volo le lehilahy ary le lafa mandeha miditsy agnaty ala manko de songirin'le fatiky le randrana de hoe aleo tapahina io volo io iny anglisy zay nampianatra miady andry zareo tamin'ny fotoan'andro tam'izay nalahelo aby ny vehivavy merina satria hitan'jareo hoe lasa ratsy tare le lehilahy tsisy volo amin'ny tantara zany tamintsika taty ma tena colonisation vao nanapabolo gn'olo zay mahatonga hoe lafa maty ny fanjaka mitampatampaka aby satria nalahy nampela samy nanao volo. Fomba fiaingo ho an'ny vehivavy ny randrana raha araky ny fanazavany Ramatodina Jeanne. Misy dikany avokoa nefa ireny randram-bolo ireny. Rehefa misy zavatra hoe misy marary, misy rary mihitsy hoe rary ataony, ohatrany hoe fivavahana zany, de manao fehibolo misy alatsany. Dikan'igny laha masikoro i, dikan'igny fantatra izy hoe misy zavatra saboiny zany hoe misabo i, misy longony marary, hitanareo misavatsy regny, misy anankiray alatsany satria misabo an'le zaza atao hasoavana. Zay ny dikan'regny fehibolo regny. Efa mivoatra ankehitriny izay resaka randram-bolo izay indrindra ho an'ny tovovavy. Ho an'ny Sidonie zao de talenta manokana ananany ny mandrandrana. Fialam-bolony manokana ilay izy raha nambarana na de eo aza ny mafidiram-bola kely ho azy no izy mbola mianatra. Nanomboka 12 taona zany nanomboka ny talolo, fa nanomboka nandray olo. Fa rehefa mbola tsy nisy vola tam'izay fa mbola taly tanàna fa rehefa nanomboka lehibe 14 ans 15 ans zany zao vao nanomboka nandray vola satria le mitaly tanàna zany misy manome vola na 2,000 5,000 de fa mety. Fa nanomboka tamy 2014 moa zao zany niavy ta Toliara teto de nanomboka niasa nitaly olo amizay. Fa nitaly randrana Toliara zany nanomboka tamy 2019. Azo lazaina mahavelo zany satria le izy misy fidiram-bola zany fe tsy de maro, azo atao asa fanampikasa zany. Fa manaka anazy zao mbola mianatra de afitako ny fianarako sy ny fitaovana rehetrarehetra ilako. Amin'ny mahatanora tegna koa moa misy ny raha ilana vola fa afitako ny fiainako zany. Fa fanirina zany hoe mba te hanokatra salon fa zay zao mbola miasa an-trano. De mety am'izay angamba izy vao tena hoe mandeha tsara de afaka mampidibola bebe kokoa. Isan'ny maha-izy azy ny firenena iray ny resaka kolotsaina ary anisan'ireny ny resaka taovolo. Efa mivoatra nefa izany resaka randrana izany ankehitriny ary ny fankatahaka no tena mibana indrindra ho an'ny tanora ankehitriny. Fety amandanonana amin'ny maha-malagasy sisa ankehitriny fa ho ahitana sy amerenana indray ilay akantony taovolo nentim-paharazana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray de base militaire ukrainiana indray no darofan'ny Russie bomba omaly araky ny fanambarana izay navoaka ny tompona ndraikitry ny filaminana ao Ukraine. Misila misy savaly no nirefitra tamin'izany ary olona maherin'ny 570 no namony eny raha nitatitra avonjy-maika afanandena. Tranombarotra iray eto Mykolaiv no voadaroka bomba ny maraina teo izay nifanandrify indrindra tamin'ny fotoana fiantsenan'ny olona maro. Vokany olona 7 no namony an-teny eo ary maro ireo naratra araky ny tatitra navoaka ny governoram-paritra. Eto amin'ity tanàna ity tsy mifidy toerana ireo mpanafika raha ny fanazavana hatrany fa na toeram-pianarana, biblioteka hatramin'ny hôpitaly voatifitra sy voadaroka bomba. Manoloana izany nafindra ny tompona ndraikitra eo anivon'ny toeram-pitsaboana any amin'ny efitrano ambanin'ny tany ireo marary. Tranga izay tsy mifanaraka amin'ny fenitry ny fitsaboana saingy noraisina isoroana ny famoizana aina maro. Amin'ireo tanàna manodidina ny Kiev, mitoy ihany koa ny Pobas sy ny daroka bomba. Tsy mitsahatra mandroso ireo tafika rosianina makatsikelikely ireo toerana stratéjika ifehezana ity renivohitra ny firenena ity. Isan'ny sahirana indrindra amin'izao ady izao ny ao Mariupol. Voafehin'ny miaramila rosiana tanteraka ny tanàna, sahirana ny famatsiana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ireo fitaovana entina mitsabo. Misy ireo delegasiona sivily miezaka ny miditra ao an-tanàna miaraka amin'ny fanampiana saingy mandamoka hatrany. Arak'izany sahirana ireo mponina ao amin'ity tanàna ity amin'izao fotoana izao. Manambara ny tompona ndraikitra rosianina fa ny mpitondra ukrainiana no fototry izao zava-misy mampijaly ny mponina izao.
lalana sy toerana maro no efa nomen'ry zareo rosianina any fanjakana ukrainianina mba hitondrana fanampiana ary antona ny fiarovana azy ireo hoy ny tompona andraikitra saingy tsy manaiky izany sosikevitra izany ny andaniny antony mahatonga ny fijalim-bahoaka any antoerana. dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ankatrano nanaraka izany soava tsara dolo. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.